Tompolasy tompovavy isaorana ianao miaraka amin'ny MBS hatrany atao anatin'ny miara-manonja firaisakina amin'ity zoma 4 volana May 2024 ity. Misy hira anankiray izay malaza be ny Ambohimanarina eny amin'izao fotoana izao, manao hoe andizany toditsoa ny tanàna, andizany toditsoa ny tanàna. Toditsoa Andriamampandry no miaraka amintsika izay kandida izy kandida député atolotry ny firaisakina ao amin'ny boriboritany fahaenina, larana fahaenina ihany koa no misy azy amin'ny izay fifidianana izay le atson'ny mpanao domy hoe miala amin'ny dobolenina. Mirabanao député Toditsoa. Ya, misaotra anao Rina, ary miaraba ny vahoaka Malagasy rehetra indray satria efa ela nareo ny andry hoe rovina miakatra plateau atao amin'ny miara-manonja dia totonga indray aty zany nafoy fotoana ho an'ny vahoaka Malagasy rehetra na eto ivelany na ihany koa zany any ampitan-dranomasina sy fantatsika ny antony fa anatin'ny fampielezan-kevitra isika dia tsy maintsy miaraka amin'ny vahoaka eny izay milaza ny zavatra tokony ho atao indray ary mihaino ny tetan'ny vahoaka ary mikasokasoka ny vahoaka zany ao anatin'izay. Koa dia mirary soa antsika rehetrarehetra amin'izao andro izao ary misy manantena aho fa manaraka ianareo ka tsy tapaka ny ity miara-manonjy ity zany izay fandarana ankafizinareo vahoaka. Ka dia hanomboantsika azy angamba dia mamitinay fohy 3 minitra ny fizotra ny fampielezan-kevitra izay nisy teo Ambohimanarina satria mahaliana antsika zany satria iaraky ny teninao dia tsy hoe zarery no mandiva ny vahoaka rehetra mihitsy dia miaraka amiko miara-pipaly ambiance ny fampielezan-kevitra satria maro be ny olona no miteny vahoaka Ambohimanarina na amintsika hafa hoe ianao monsieur le député aza manao propagande tsony fa lany ianao satria na ny fanasoavana nataonao ny vahoaka any Ambohimanarina na karatsiny io na kafaliana na inona dia eo foana ianao, teo foana ianao ary manampy ny vahoaka ianao, manao ny asa sosialy maro ianao na amin'ny resaka fanabeazana io na fanampiana ny tantsaha io na fanampiana ny tanora io ary ihany koa zany na didipoitra fobe io izay maimaim-poana io ny kormo maimaim-poana ho an'ny mpanala fanadina izay atombo karapitso io dia tadidin'ny olona daholo ny zavatra rehetra izay ataon'ny tena na ny foto-drafitrasa rehetra na larakely io na ny bassin io na amin'ny popy io satria rehefa nisana le foto-drafitrasa vitanao nandritra ny 5 taona Rina dia 50 foto-drafitrasa vita zany teo Ambohimanarina. Zany no mitika mbola tsisy nanao an'izany teo Ambohimanarina hatramin'izay ka hatramin'izao nefa tsy mpanateraka ny tena fa mpanao lalàna misolo tena ny vahoaka maramaso ny mpanantanteraka nefa fantatsika fa tsy nandraindraiky nireo dia ny tena zany no misolo vaiky ny akalana manampy amin'ny vahoaka. Ka dia ho alefantsika zany aloha ny sationany izay fampielezan-kevitra eo anatina 3 minitra asa rehefa voninao dia ho alefantsika somary malaky izy ny namana teknisianina zany hoe nanahoana sy ahoana zany ny fizotrana izay fampielezan-kevitra eo nakabe fa ny azotrenina amintsika zany dia mahafaly fa dia na dia ireo tsy mitovy jery amin'ny tena aza zany hoe ireo TGV dia maro no mivavy jery naraka ny tena ary reny na voaka tele Facebook reny miteny mihitsy ry zareo na ny couloir na dalambe na miseho fahitalavitra hoe izay dia naraka ny député Toditsoa zany ao anatin'izay ary resy lahatra ry zareo ary dia raisina mpitiavana zany reny olo reny io ihany koa zany dia misy ny ray aman-dren'ny tanàna, ray aman-dreny iaram-panahy izay gaga toteny izay manohana ny tena daholo zany ao anatin'ireny ary mahavelom-bolo satria tsapan'ny olona hoe nanakaiky ny vahoaka ny tena ary nanatona ny vahoaka zany tena tao anatin'izay. Ka raha mbola asa ny sary tonga dia alelefaka fa izy ireo zao zany ny sationany hitantsika amin'izao zany tamin'ny fiandohana tamin'ny fidoranam-bavaka somary atao malakilaky azafady dia eo ihany koa zany izay hianan-kevatra amin'ny Gamenada izay kandida zao zany ny fiandohany atao malakilaky azafady dia mba hitantsika amin'ny sary zany ny sationany ny fitondranam-bavaka zany dia ireo tontolo zany ny amin'ny terrain-tsika hitantsika zao bibita izay mpitarika ny miavatory ny siteny eo reny eo
Za zao ny ambiance ty teny an-tantara narina any elakelatrano zao rehetra elakelatrano misy any tena daholo zany a teny itony zany an-dalambe. ny fiarahana eny an-dalambe a eny Ambohimanarina eny an-tanety a tsy mila atao amalakilaky azafady mba ho hitan'ny olona tombo zany dia ny fitenenana jerijeritsika am'izao tena faly ny olona na zaza na vehivavy na zokiolona na lehilahy zany dia eo daholo a toy ny ian'ny-tsena jerevitsika fa tena ravo daholo ny olona rehetra zany a ao anatin'izay rehetra zay a mihitatsika zay koa zao Rafily Bersoa jeretsika nafasany io a na couloir io no irina na ino io dia Elakelatrano elakelatrano zany dia efa falehan'ny tenina moa zany le izy a fa zany hoe famangina no atao famangina fa sy tena hoe fampiresan-kevitra intsony a satria ny olona efa resy lahatra ny olona rehetra zany a tao anatin'izay rehetra zay a toy zao mitsoka mozika somary atao amalakilaky azafady a ny teknisianina dia tany Jabodiady zao zany a dia tony koa zany a ny fiarahana amin'ny vahoaka toy zao ny tanimbary a hitatsika am'izao zany zao ny olona dia miditra na tena couloir mihitsy satria le boribory tany fahina be elakelatrano ny boribory tany fahina be elakelatrano rehetra eto Antananarivo nefa misy tanimbary ihany koa. misy tanimbary rehetra misy tanimbary lehibe indrindra zany a satria hita eto boribory tany fahina ny lemaky Iapetsy Mitantatra eo ihany koa zany a ny laniera izay mamelona ny faritany Antananarivo sy ny manodidina zany a hitatsika am'izao fa itony zao a dia any Ambaravarakazo any Ambarivehivavy any Kikeneny toy zany ny any Antsaha mizara roa tsinona ny poniny eny Ambohimanarina misy aty ambonivohitra misy any ambanivohitra tambary ko ty jerevitsika zao fa tena zay ale misy tena tsy fantatry ny olona fa tonga tampoka ny tena dia tonga dia miazakazaka ny olona ririana misy ary mpivarotra maro vao mahita ny tena dia ariny misy ny fivarotana hidiny misy na legioma io na ny épicerie dia jereo ny fandraisan'ny olona fa tena tena marina le hoe andy izany todoso ny tanàna mateo ty io moa zany dia mitondra ny tena 4 décapotable no mitondra ny tena jerevitsika zany vahoaka zay miaraka amin'ny tena zany atao hoe 9 andro dia hitatsika am'izao zany ny sationany fa tena hoe nafinaritra niarana nandeha tongotra niarana andia niarany tonam-bavaka niara-mihinana goûté niaraka mbola nanao foto-drafitrasa rina maro zany mbola foto-drafitrasa natao satria tsy nijery reo ampanatateraka ohatra zao lalana Kasomanga dia natao tamin'teo io zao hitatsika am'izao zay manao rosa resy lahatra manohananao ihany koa ia efa nanoana ny mpitarika rehetra zany anisan'ny tena hoe le tena mpitarika tao anatin'izay dia niaraka tamin'ny tena mahafinaritra hitatsika am'izao zany ny ambiance fa dia mahafinaritra toy zao lundi de Pentecôte miaraka amin'ny ny mpitandrina zay teny amin'ny FJK Mampondroso ny mpianakavy ny finoana nafinaritra ny fiarahana hitatsika miazakazaka daholo ny olona naka selfie ny baolina mandeha nafinaritra ny fandizana nandeha ary miaraka amin'ireo mpianakavy ny finoana maro be zany tao anatin'izay rehetra izay dia mitohy foana zany tsy nitsahatra mihitsy zany tao anatin'izay ny fampiresan-kevitra sy niarana tamin'ny vahoaka rina hitatsika am'izao zany fa tena hoe vahoaka tsy tambosaina no manaraka ny tena zany tao anatina ary efa voatety daholo ndraiky amin'ny 30 fokotany ary nisy niverenana intelo ary zany rina nisy niverenana indro zany ka tao anatin'izay rehetra zay ary tsisy diso anjara ndraiky amin'ny 30 fokotany tamin'ireo asa sosialy sy ny foto-drafitrasa zay natao zany tao anatin'izay amin'ny ankapobeny ka dia zay zany angamba rina ny sationany io zao maly lalana 20 kilometra tsy jereo nge bety be ny olona misinifatra tena hoe milomany no anaty rapotraka ny olona fa dia nataontsika zany dia nanomboka maro zany iny teny Andraharo zay ngamba ny sationany ankapobeny rina fa dia eny ary pirofo mitoaka amin'ny tendany reny fa ny fanontanian'ny olona député Todoso candidat moa anao zany candidat sy nombabahoaka tolotra ny firaisakino amin'ny boribory tany fahenina dia ny hoe fa ty député Todoso ty hoe tsy mety reraka mihitsy ray zay
Ary rehefa tonga eny amin'ny temeram-pirenena izy rehefa handray ny seza ny député indray satria efa solombavambaoaka izy tam'le mandat teo de mbola hotohizany ve zay le hoe tsy mety reraka zay, tsy mety reraka anompony vahoaka. Zavatra nisy mantsy député Todsoa tamin'ny mandahanareo zany tsy hoe nareo tao amin'ny tiako Madagasikara koa mihafa. Misy fotoana banga be ny seza eo anivon'ny temeram-pirenena, tsy tonga mivory le député fa ny tiako Madagasikara aloha tonga mivory foana hitantsika amin'ny sary reny. Ka zay le fanontaniana député Todsoa Andriamampandry candidat firaizankenao boribory tamin'ny fahenina manao hoe tsy mety reraka ianao. Mbola hotohizanao ve zay le hoe tsy mety reraka zay rehefa tonga eny Tsimbazaza ianao ahoana ny fipetrak'izay? Zay no anontanian'ny olona. Ia, ny tena moa dia sportif ary tsy hainao rery no tena izay irina fa ny olona rehetra hoe ary anao ty tena tsy mety reraka fa tena vao maraina anao dia mitsapa maraina foana hatramin'izay dimy taona zay alohan'izay ary raha mbola misy zany fitsapana maraina ka hoe tojo fahoriana ny mpiara-monina eny Ambohimanarina dia tonga foana amin'ny tena amin'ny efatra sy efatra efatra sasany efa miala ny an-trano. Androany zao anaky fito be zao ny fahoriana vao vita zany dia tonga dia lasa ianao mijery ny mpiara-monina manao ny titirain manao ny fampielezan-kevitra any moa sady manao fampielezan-kevitra ianao zany ianao miteny ny programanao sy ny antony zany anovatsika zao tantaran'ny firenena zao satria ahitana n'olona hoe raha candidat firaisan-kina no hovidianao, raha candidat ny team ny candidat ny firaisan-kina moa zany ray andro anatin'ny vovolana efa mandray anjara lehibe zany ianao amin'ny fanavotana ny firenena sady mira no mandeha tongotra dia gaga ny olona zany hoe tena ina misy ny énergie anao ty ao anatin'izay tena moa zay sportif zay ary mivavaka amin'ny tompo mba hanana ny tena fahasalamana foana dia hitantsika amin'izao mbola tomady ara-dalàna ny tena koa mbola ao anatina ny fahatanjana dia raha mbola misy zany adidy sy andraikitra atao eo amin'ny mpiara-monina indrindra fa ho any Ambohimanarina sy ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy mijoro zany tena ao anatin'izay. Ary io zany tiana hoterena amin'ny olona foana zany le izy hoe miasana solombavam-bahoaka dia misolovava ny vahoaka inivo ny antemera-pirenena miteny marary ny vahoaka ary miteny izay ilain'ny vahoaka sy ny filan'ny vahoaka zany ny solombavam-bahoaka. Zay zany ny asany voalohany aloha satria misy kandidaty izay mpifanena amin'ny tena ary tsy hainy akory no mahavaka an'izay ary manao lalàna ny solombavam-bahoaka miadevitra miresaka lalàna izay hitondrana ny tany sy ny firenena ary ihany koa manara-maso na manombana ny asan'ny mpanantanteraka. Dia zao rina tena mahagaga misy kandidaty zay izay vehivavy moa zany anankiray eny izay ny kandidaty dia ny anjehana ny tena sisa dia tsy misy afa-tsy izay hoe tsy asany ngely io ataony io zale manao asa sosialy ka zay io foto-drafitra azy io ka izy tsy manao nefa izy tompon'andraikitra délégué-au-maire izay mpanantanteraka tamin'izany efa taona tsisy ninona izay natao na ny fokotany izay toerany na ny fako na ny lalankely na ny adidy izay ataona misy manamanjoana misy olona kivy vahoaka ao aminy ka manatona azy tsy voavovo aravarana fa teny gasy mazo ao anatin'izany ka tsy anao nareo tao anatina commune Benatananarivo zao izay mpanantanteraka tsy nanao ministera tsy manao zay nge mahatonga anazy hoe tena miroboka mihitsy any anaty tambary miaraka amin'ny tatsaha tsy vita ny lalana ataoko zany ary alohana solombavam-bahoaka dia efa nanao an'izany asa fanasoavana ny vahoaka any Ambohimanarina dia tsy mahagaga fa avy milatsaka ny tena dia mirona ty daholo ny olona ary ny filatsahako koa dia tsy ny tena akory ny dia hoe hanao an'ilay izy fa noho ny fangatahany vahoaka ary noho ny fahatokisana meny ireo filohan'ny antoko zany izay ao anatina vovolana firaisan-kina nisan'izany ny filora vanomanana dia nanaika mpanaisan-tena zany tena ny ao anatin'izany rehetra zany ka tena zany dia ty fandrosoana dia tsy mety reraka ny tena ho amin'ny fampandrosoana ary zay moa no resahako amin'ny vahoaka hoe za raha mbola hitako hoe zay sahirana ny vahoaka raha mbola hitako hoe mahantra ny vahoaka dia tsy maintsy manao hika politika ariana fa rehefa hitako fa miadana ny vahoaka sambatra ny vahoaka mandroso ny hika firenena zay vao hoe efa milamina ny vahoaka dia milamina ny saiko
de mba mitsotrotra am'izay fa tsy miazakazaka tsony. Mazava zay fa zava-misy député Totso Andriamampandry candidat ny firaisan-kina amin'ny boribory tamin'ny fahenina arakaraka ny anatonana nilay edy amin'ny alarobia no miseho lany foana ny tsy fanarahan-dalàna. Za tsy teny intsony hoe inona ny fanentanana hoentinao amin'izay hoe tena fahasahiana mba hoe anohitra ny tsy fanarahan-dalàna zay, fa hiteny aho hoe inona mibaiko omenao ny olona zany amin'ny hoe fiarovana ny safidiny manoloana n'ilay sotasota sy fanitsakitsahana làna violation répété ozy izy ny fiteny azy omenanao sehatra. Ia, le izy zany de tena mandreraka le izy ary mahasorena ary mahatonga ny vahoaka zany tezitra am'izao fotoana izao satria be da be tsy fanarahan-dalàna zay hita zany am'izao. Hitatsika fa ny any filoha dia mbola mandlika indray ny lalàna. Inona moa nataonao mitety distrika hoe anonokana zavatra fa tsy azo atao zany nataty lalam-pandrenana mihitsy efa filohan'ny malagasy ianao de tokony tsy javazavaka mihitsy ianao am'izao fotoana izao hoe na hoe hitsidika na hamangy na nina zany tsy nataonao alohan'ny fampiasakevitra na mba miandry raiky am'roapolo andro ka vita zany le fampiasakevitra sy le fifidianana zay anao mahazo mandehany am'izay fokontany na commune na distrika zay alianao any na faritra tsy misy isakana anao am'izany nge fa manino ianao zaonao zao makatsy amy distrika azy makatsy ianao ary eo koa zany ianao no milaza mihitsy ianao mba cadeau zay omenareo anahy de mba hoe anniversairako amin'izao me de mba mioko cadeau amin'io zany de mba hoe ankolaka fanirana akolaka sy filazana fa hoe fidio ny candidat zay atolotra zany sy ireo antoko zay misy anazy zany am'izao fotoana zao tsy azo atao mihitsy zany. Ary voarara ny lalam-pandrenana zany dia akintsika zany amin'ny asinisy ny asesina zavatra tahaka zany ary tsy vita izy ka lizy am'zotra ny fa le candidat tazany-potsiny ary mbola misy tsy maintsy efa misy fitoriana zay nalefatsika moa zany tao anatin'izany tao anatin'ny vovonana fasakiana de ho hitantsika indray zany nataon'ny asese ny toko ndraikitra ny senia ao anatin'izay ary eo koa zany reto candidat zay avy any amin'ny volomboasary ndray zany am'izao fotoana izao ary mbo manarina moa zany zay indrindra voateneniko ina miseho an'izao zay miopefy am'izao fotoana izao rina satria mamoro ny sifo iafokotany amin'ny alina de misy mohita ary eo koa misy efa leo de tonga de mameny information rehetra zany ao anatin'izay ary misy prof zay tsy azo mamory sefokotany amin'ny alina de zay zany tsy azo atao zany fady mihitsy zany ary fady zany. Ro faro dia manery ny mpampianatra rehetra sy ny mpiasa mpanjakana hoe tsy maintsy fitiana zany izy ao anatin'izany de hoe ho affectena de ampitahorina zany ka izy ty vitan'izany ny ramatote tsy député ary venao zao de efa mandrahona sady fa candidat tsotra ary ay zany fa député eo zany ianao tsy de tena hoe tena de ho ataonao tena jadona sinina mihitsy zany ity gamo manariny ity ary tsy sanaiky an'izany eto. Ary ny fahatelo ao anatin'izay koa zany dia misy zany rina ity le hoe compteur mora zay mampitezitra ny vaovaoaka ny jirama zany no nandefa zay appel zay hoe ho an'ny vahoaka zay tsy manana jiro de mba afaka no compteur nareo fa 3 ariary de afaka ampidirina zany compteur na jiro zay ny jirama zany nanao ary rehefa nandoa le olona de tonga am'izay le compteur avy eo de le candidat le irimarina indray zany eny ambomanarina no ino indray de tena hoe zay le raha hoe tsy nisy volona aposiny eo de ry zareo indray zany no manona le anaran'olona sy manatitra le compteur any ambaravarana miaraka le jirama japiny zany lizy japiny lizy taingena nefa tsisy volany ala na ny ariara zany anatin'izy de pe ny olona nitezitra zany ao nandao ary le jirama koa de mahagaga de manaika ho taingenana atao fitaovana politika zany ao anatin'izany izany zany de efa misy profo daholo zany misy sary zay tenako zay nitosika efa meno sy ny vatsitsinjo de ahoatra zay koa zany le izy volamboka nge io fa de
le candidat teo anatina ino marina zany no miteny hoe ry mena ry tsy mena de eo mihitsy izy mizara an'le izy nga io volanao madama tsy volany anatanrenao nge io fa ny vahoaka io volam-panjakana io volam-bahoaka io a tsy tokony javajavaka am'izany mihitsy ianao fa raha tianao zavatra ianao a de any meza ianao a hoe vola paosinao mihitsy manaovana zavatra zany a ao anatin'izay a rehetra zay fa zany zao de anisan'ny tena zavatra tsy mety mihitsy a ny zavatra tahaka izany ny fanerena ny piasa mpanjakana ambony sy ny fampitahorana zany a de atao am'izao fotoana ary zao zany dia le vahoaka zay mahazo vatotsinjo sy tosika fameno am'izao fotoana zao a de lazana hoe tsy maintsy mifidy nareo a tsy maintsy milahatra miaraka aminay za sy ny mpiara-miasa amiko fa rehefa tsy hitanay eo nareo a de tsy mahazo varitsinjo sy tosika fameno zany zany dia anisan'ny zavatra tsy mety a eto Ambohimanarina tsy ny eto ihany fa manerana ny Madagasikara zany fa ny ao Ambohimanarina zany de tena hoe trop loatra ny zava-mitranga zany am'izao fotoana zao de efa mikonokonina eo ohatra izy fa mangidy hoditra ny avinaviny sy ny zavatra tsy vitany de azao de efa mikonokonina zavatra hafa ndraisany zao ao Ambohimanarina de mampitandrina izay zay efa zatra nge amin'ny resaka miatrika fifidianana zany hoe angala-bato de anao an'izao de anao bulletin précoce de omena baiko ny sefo tany zay zany ny délégué de efa nahazo toromarika daholo ny mpiara-miasa rehetrarehetra zany a ny mpiaraka amin'ny tena ary mahitana mivoavoaka mihitsy zany amin'io a tena hoe hijery na eo ivelan'ny katokotany ny bureau de vote tsy miala mihitsy zany ny voaka fa mifandimby manara-maso hoe niny olona iny ve tena atao amin'ny kafokotany zay manao fihetsika hafahafa zany a manara-maso amin'ny atsipriany de anatonana ary andray fepetra zay indrindra mantsy ary eo manara-maro fotsiny fa inona le isy fepetra zany a de horaisina zany ao anatin'izay ary eo koa zany a ny any ivelan'ny bureau de vote anaty fiarahamonina zany de efa misy zany olona natokana anara-maso amin'ny fihetsika maro samihafa zany a satria hoe misy ny fizarana vola dia ovainana izy misy any koa lista mpifidianana zay hoe hafa no atao eo de hafa no noatsy a efa any Ambohimanarina aloha aza mieritreritra anao an'izay fa de ahitinareo fa de samy zanaka Ambohimanarina sika mifankahita trano mifankahita ny ale manana olona zay aoran'izay ary maro be ny olona zay anara-maso antsipriany na anatina bureau de vote io zay tompona ndraikitra sy le délégué ao a ao ivelany ao atokotany ary ihany koa zany a anara-maso le fihetsika na sefokotany sy ny iraka zay ataony reny a satria misy iraka vao amin'ny manome information anay zany hoe zao avy natao ary misaotra reny olona reny fa tena betsaka ny olona mbola manam-panahy zany a am'izao fotoana zao mameny information rehetrarehetra dia be da be efa fantatra daholo ny zavatra ho ataony ao anatin'le izy ka hoy izy hoe ho hitantsika eo raha vitinareo fa raha de sanatra eo na misy olona ray fotsiny na roa aza efa tsy maintsy hiarany ny adesera mivoavoaka zany ao anatin'izay rehetra fa de mifampitandremana ataoko satria mbola député am-perinasa aho zay fantsy ny fanaratsiana ary mahagaga nge riny sisa ny fanaratsiana ia reo député reo atahorany ary reo député anankiroa reo izy de efa tsy am-perinasa tsony ary kandidaty anankiray nge no hita manaratsy satria matahotra mafy fa hoe ho lasa podro de matao hoe tsy am-perinasa tsony tsy hainy akory ary hoe rovina ny tapitra ny am-perinasa sy ny tsy am-perinasa io madama volana jolay vo vita ny mandahana ka député am'izany efa lany ndraingy za am'izany ary tsy zareo fa opodro am'izay fotoan'izay de zay no anaovana any amin'ny olo ary eo koa zany resaka siady ny siady ry madama raha tsy hainao dia io a programme d'emploi nataon'ny solombavam-bahoaka zay natokana zany a ny fanjakana ho an'ny distrika eraky ny Madagasikara de ny solombavam-bahoaka no miteny am'le distrika sy le PRP ity no atao CLD taloha ity natao ary am'fokotany aria ity natao izay anjaran'ny solombavam-bahoaka sy manara-maso ao'izay izy no miteny hoe ity natao de manatanteraka zany a inivon'ny distrika ao anatin'izay rehetra tsy mitatam-bola tompoko ny député zay ma hoe pouvoir législatif azy fahefana mpanolalana zany ao anatin'izany tsy haina koa ny manavaka ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanolalana zany ao anatin'izay ary efa dia midera rina eny zay ny candidat fa zay nankidimy de tena mifanaja tsara mifampikopakopaka anaty couloir mifandray tanana mitsikitsiky fa ny anankiray tena miavinavina aminay zany ao anatin'le izy de olo loatra zavy ianao no hitondra vahoaka
miara-monina amin'ny vahoaka no isolo tena ao anaty vahoaka. solotena amin'ny vahoaka zany a ao anatin'izay rehetra izay ka hoy za hoe hitantsika eo ny amin'ny alaribia fa izay dia vonina hiatrika an'io ary manitana ny vahoaka zay hifidy daholo Zay satria tiany any novatsika le fantrana sy ny fahasaranana zay maso antsika ary isan'ny fandraisana andraikitra lehibe mihitsy zany a io mahafahantsika mifidy io zany a amin'ny fahasimbana-polo ny volana me satria efa zairana loatra tsika mahantra loatra tsika be da be zany nijatona zay atao eto amin'ny tany sy ny firenena ary io no fanafotana ny firenetsika zany a fa raha sanatria zay zany tsika tsy hifidy na sanatria tsika tsy anara-maso anio fifidianan'io a dia iandro 5 taona indray a de vao mainka ho pira no ny zavatra tena mbola iainantsika zao zany a mbola iainantsika ao aoriana afaka mbola mitoy ny adihevitsika ririna fa na iahemotra kely ny fotoana ao anatin'izy de ary afaka mbola afaka miresaka jatsika satria mbola tena ao anatiny tsara le mpifidy a andriamatoa Tojosoa Andriamampandry larana fahenina kandida ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany fahenina misy karazana eo ny renim-pianakaviana eo ny mpiasa eo ny tanora eo ny manam-pahaizana toanareo hoe ny afara-pianarana eo ny tsy nahita fianarana satria Ambohimanarina zany dia ahitana zany karazan'olo eo ny tatsaha sy ny sisa sy ny sisa ahoana ny fomba nataonao zany a nandresen-dahatra hita tamin'ilay sary teo hoe mitrelakelatrano sy ny sisa eny an-kianja sy ny sisa sport sy ny rehetrarehetra amin'izay le hoe fandraisen-dahatra karazan'olona samy hafa zay androtsaka amin'ny vatany ho an'ny kandida ny firaisan-kina. Ia, ny tena moa zany dia miezaka foana zany tena manana fanatretena zay zany tena tiany vahoaka tsy mila olona mieboebo ianao tsy mila olona ray nidetaka nefa tsy aniny tsy aniny zay tsy mila olona miavona ny olona ianao hitondra vahoaka ianao mpitarika ianao mpanao politika de tsy maintsy zay ianao manana zay hoe fitondratena miendrika izay ary tsy maintsy koa anao zany nina inona na inona de tsy maintsy manasoa olona ianao miaino olo zay marary ny olona ianao ary manao zay vita ianao manampy ny mpiara-belona aminao raha misy ihany koa fakiviana eo amin'ny mpiara-monina raha misy fahoriana iny ny tena hoe ijerena ny tena hoe namana sy ny havana dia tokony ho tonga foana ianao anatin'izay fa misy ngeo kandida nefa zanaka Ambohimanarina maro tsy manao an'izany adidy zany tena tsy hita mihitsy na ambadiky ny tranony ary misy fahoriana ao amin'ny fokotany zay misy azy tsy hita izy fa ny tena tianay zany ny tonga ao anatin'izany de zany dia hitiavan'ny olona anao hoe i député atao tsokosa de tsy manavaka mihitsy ary za ninona zavatra manjo na sanatria hoe misy vona amazon'ny olona na marary ka henoko dia tonga matoa zay sanatria tsy tonga de tsy maino zay na sanatria marary na tsy teto Antananarivo zay fotsiny zany fa raha mbola eto ka maheno hoe misy vona misy fanampiana ny mpiara-belona amiko eny Ambohimanarina de mahazo manontany ianao fa na mavo izy na mena na manga na mainty na maramara na mpivarotra izy na tatsaha izy na mpanasa lamba izy na izy na iza dia andehanako foana zany izay zany de anisan'ny tena hoe zava-dehibe ahafahan'ny olona zany mihetsampy aminao hoe député ary tena de tsy manavaka maro ny tena fa ao anatina tokotim ao anatina vovonana firaisan-kina izay misy atokony maro ny HVM ny miavatoro ny siteny ny tsitsara tafina ny antoko politika matio fa matoa resy lahatra ny ova fijery ihany koa zany ny mpikamana sy ny olona anatina GTGV anatina Irmara dia fatana zany hoe ianao tsy manilikilika tsy manavakavaka afaka tena hoe mieno ary tsy manivaiva tsy manambany olona zany ao anatin'izay rehetra zay dia tonga ny olona reny hitantsika reny fa tena hoe nahafany amin'ny parti zany ny atoko tena hoe mifanazana amin'ny tena ry dia tonga ry zakany adversaire mihitsy zany zay zavatra tahaka izany ny tena moa zany dia raisiny nakitry moa reny olona reny ary efa voalaza daholo ny mpikambana rehetra fa hoe itsika na iza na iza ka rehefa hoe zanaka malagasy izy zanaka Ambohimanarina ka hiara-dia amintsika zany dia miara-miasa tsika ary ny tanjona renge dia ray ihany hoe ahoana zany nomba hoe anavotana an'ireto olona reto ahoana ny fomba anampiana an'ireto olona reto ahoana ny fomba hijoroantsika mba hiarahantsika amin'izao fahaisaranana sy ny fanitrana izay ataony ny fitondrana ataony ny fanjakana
amin'izao fotoana zao. Izany zany rina dia anisany hoe anaran'ny olona ny tena zany ao anatin'izany ny sasana zao kandida maro mitataina hoe lany ve sa tsy lany, tsy mitatory amin'ny alina fa ny tena matory tsara mihitsy, tsy manay tena hoe misaotra Andriamanitra satria fantatry ny tena hoe anahoana inona zavatra efa fanataon'ny tena mahatoky ny tena koa ary mahatoky ny vahoaka koa satria fantatry ny vahoaka koa ny zavatra zay nataoko taminy ary misy fifamatorana eo vahoaka mba manarina sy amin'ny tena fa zay fotsiny ny fantena mipetraka fotsiny zao amiko de zay hoe hopotrove ao anatin'izay fa ndray aloha efa tia-posy iny ka tsy misy resaka zany ary tsy azo adikevitra na ny mpanao gazety io na olona ny district hafa no any faritra hafa olona ny ivelany ary mahita an'izany maika moa fa ao am-pomanarina ka tia ny fotoana tena hoe ahafahana maka an'izany apotrove zany satria rehefa mitovy hevitra ny olona anankiroa na solom-bavim-bahoaka dia be da be zavatra afaka atao ao anatina district anankiray. Zay zany dikan'le potro misy olona anaty elaka trano tena miresaka amina tatsaha resaka inona marina le potro le voizinareo foana monsieur le député, inona le potro tenen'ny namana ohatry izy tenen'ny havana hoe potro ny candidatima ny candidat ny fisakina député Totsoa tsy maintsy apotro de zay zany le ny potro dia rehefa mahazo rehefa very avy sasaka le faharoa de potro zany ohatra hoe mahazo 41% zao tenako sy ny prélistre amiko zany ny larana fahenina mahazo 40% ka vao mahazo latsaka ny 20% ny faharoa de zay le potro zany hoe na 19,99 ary zany ny faharoa de roa zany ianao ny prélistre afaka zany ho tonga dia ho solom-bavamboaka fa tsy tafiditra zany le anatina vondrona natoko hafa zany ao anatin'le zany hoe fahadanana fidina azahoana zay tamin'ny 5 taona ary ave rina 202 voix zay fotsiny tsy napotro nefa tamin'izany tena kely iny mbola tsy de fantatry ny napotro azy mbola tsy de fantatry olona akory afa hoe ain'olona fotsiny hoe Totsoa de sao tale général misy anao fanabeazam-pirenena nanampy ny sekoly rehetra ny EPP ny CEG ny lycée ny école privé ampampianatra-pikarika maika ave fa izao efa fantatry olona ny zavatra nataony tena ny asa sosialy io na ny fodrafisamaro io na ny fahoriana io na karatsiny io zavatra nataony tena ary misokatra ho an'ny olona rehetra ahoana moa tsy ahoana moa tsy tenena ny mitaingonomby député rehetra mitaingo député rery eto Afrika no samy mitaingonomby député eto Afrika na eraka zao tontolo zao mijoboka tambany manala tsikavina mety etenda kely iza navita an'izany tsisy olona tompona andraikitra mihitsy avita an'izany ko aiza moa zany marina ny olona hoe izy ihany ny anay izy ny mahavita anay izy ny miara-misina aminay ary hafa mihitsy ny olona iny ao anatin'izay tsy mandoaka tena koa mitenina sanatry ny vava fa ny asa vita ao ny fampitsarana ozy le ray aman-dreny zay de ho hitantsika io zany fa dia itiako tena de hoe tsy amialantsika io ary manetana vahoaka rehetrarehetra ifidy ary tsy vitany hoe ifidy ihany fa de hoe anara-maso mihitsy isika tsy hoe ifidy de ody fa tena hoe miandry tsika mijery ny olona zay hafahafa afaka ataony sina manana raha nataony ny vahoaka tsinona ijoro anara-maso zay fitsiky ny olona rehetra na io eo ivelany zany satria no anatin'ny bureau fotanam-boty maintsy reny le délégué reny efa anara-maso tsara ao ary itsika indray zany dia eo a-tokotany miandry any ivelany mijery zay olona hafahafa mijery fitsiky ny sefo tafokotany sy ny asesera maro isan-karazany efa raha sotomarika an'izany daholo ny mpiara-miasa rehetra fa ny vahoaka koa zany dia manana ndraikitra ao anatin'izay satria mahasana matsika de hoe zay ifidy fotsiny de ody de mihaino radio fotsiny an-trano na tele hoe resy sanina resy iza no mitarika fa mitidra totraka tentsika mba mamono tsy maninona mamono adiny telo adiny efatra na ray andro mihitsy ary ho an'ny taranakitsika ho an'ny fiainatsika zany mba tena hoe manotona ny fotoanatsika misy antsika amin'io satria antso fiasana io ahafahantsika tena manara-maso akaiky amin'ity fifidianany ty reny manaratsika député Totsoa zay etsevina moa zany fa kandida ny firaisankina ao amin'ny boriboritany fahenina numéro 6 na larina fahenina ihany koa ny larina hoentina zany amin'io fifidianana io somatsika an'io sabotsy rapitso lady ravakapitso latsinainy ny ao aorianan'izay talata mandinika sy makasaina larobe miatrika ny fifidianana zao mamaraparana amin'ny propagande zao ahoana ny programme samy hafa ho an'ny député Totsoa ny programme zany
zao moa zany ny vahoaka efa eny Andraharo sy Akazo Mangeny am'izao fotoana zao andeha hamonjena io dia rapitso zany a dia any tanana ny vahoaka nambomanarina rehetra tsy hakanavaka na ao anatina vovonina faisakina ianao na reo irmara TGV zay no efa fijery ianao ny fikambanana maro zay nanoana ny tena misy fikambanana maro fikambanam-behivavy fikambanan'ny tatsaha fikambanan'ny tanora fikambanan'ny rugby ny foot fikambanan'ny pikapary maro fikambanam-pahatanana zany a dia manintona antsika zany a ho avy amin'ny sivy sasany miainga eo amin'ny Ambotometa eo amin'ny ronakotsika rapitso zany hoe isy karnavalina lehibe zany eo a zay ho ataontsika rapitso ary afa finaritra zany a hitantsika eo zany a fa dia hiaraksika amakivaky aniny Ambomanarina iny a ao anatin'izay efa nalefa daholo zany a ny information rehetra zay atao ao anatin'izay io a hitantsika io am'izay hoe karnavalina goavana be zany a sabotsy 20 Mey fiangana amin'ny ronako Ambotometa zany a zay iarasamy maro isy mpapampa be mihitsy zany amin'io ary ho atsika zany a zay misy efa zokotsokony hoe zay fa vita tongotra mahazo mitondra tômôbila ianareo zany a dia misy ny bisikleta zay mana zany dia dongava daholo na ny moto na ny ditongotra na ny tômôbila zay afaka anaraka dia afaka mandeha daholo zany tsika ao anatin'izay rapitso izay io ihany koa zany a alohan'izay amin'ny valo koa dia anokatra Amanarivo zao Rina le cours maimam-poana amina BPCS baka maimam-poana ao amin'ny CM Atsararay amin'ny valo zany dia anokatra le izy ihany ny tenanay ho an'ny zanaka Ambomanarina rehetra efa Manarivony zao no nisoratra anarana io moa dia izy isan-taona dia misy foana mbo fanampinany zanakitsika satria raha nakory tsika am'izao efa lafo be efa tsy zakany olona tsony Rina zany hoe anao koro amina fanadinana mpanjakana dia efa ndraisiko andraikitra sy ny mpiara-miasa amiko mihitsy zany sy ireo prailista amiko nanana didy mihitsy hoe isa-taona dia tsy maintsy misy foana tsy tapaka zay koro maimam-poana ho an'ny mpanafadina rehetra dia raha pitso amin'ny valo zany tsika misy sika zany teny hoe tara zay raha zao no misaotra anara mbola sy tara na raha pitso amin'ny valo aza ny farany fa vita kosa ny raha pitso aloha dia efa voafetra ihany koa ny toerana maro isan-karazany ao anatin'izay dia eo ihany koa efa manomboka koa tamin'ny afakimaly Rina ny fisaotana anarana satria efa ririnina ny andro ho an'ireo didipoitra fao be zay anao zany ny zanakitsika rehetrarehetra maimam-poana na ny didipoitra fao be satria zao efa 80,000 ariary hatramin'ny 100,000 ariary zao ny mandidy zaza ray amin'izao fotoana zao dia ataontsika maimam-poana isa-taona moa dia arivo mahery foana no manao azy sady maimam-poana io Rina mahazo malabary maimam-poana mahazo kilalao maimam-poana dia io moa zany roa taona ny sesy zay natsikaiky zay sady nampiome atsika fa dia nisy olo dehibe 12 zao tamin'ny herintaona Rina tadidinao ka maniny 12 taona ny zokony Rindra dia nisy 20 taona ny zandrindra tamin'izy 12 dia hitantsika moa fa sady nampiome no natsikaika fa tena miantso avonjeo mihitsy nisy miantso vonjeo mihitsy nefa tsy marary inge io taona zay dia vita somatsara any moa zany dia 20 taona moa zany efa vita tamary azy tamin'ny titaona izy dia nasay moa ny tena koa dia faly izy sy ny fianakaviana tadidiny tsara ny anarany zany hoe toditsoandre tadidiny ary fantatsika koa fa dokotera Miarisoa ny prailista amiko koa zay manany maizy azy ary mpanao asa soa izy koa zany no anampy amin'izay famorana zay ho an'izay olo dehibe koa Rina zay ho atsarenany azy dia dokotera Miarisoa zany ary afaka manatsara koa zany amin'izany didipoitra ho an'ny olo dehibe zany zany dia afaka tsaraina na ianao zao ary raha mbola tianao ny tsaraina Rina dia afaka manao an'izany zany tsika satria zay mahafanina Ambomanarina zany manana izay akolontsaina zay zany ao anatin'izay zay zany ny aprogramantsika ny asabotsy fa ny lahady koa zany tsika ny asabotsy ariva koa zany tsika dia totorepika koa any amin'ny afokotany salamina hoe Ambatolampy Avaratanana Andramena iny Akazomanga sy Ambodiady sy Mandinina dia totorepika ndray tsika amin'ny ariva ao anatin'izay amin'ny alahady dia fantatsika fa final lehibe mihitsy zany fantatrao fa tipa fanatanjahantena ny tena koa any ao anatin'izay dia amin'ny lahady koa zany dia manasa tsika fa isy final lehibe omby be mihitsy eny amin'ny kianjany anosy be sevola aloha ny voalohany dia misy omby anankiroa sy ondry folo dia omby roa ondry folo zany no atao io moa isaky ny telo volana dia misy foana eny anosy be sevola ao anatin'izay zay raha mitena sy ny mpiara-miasa sy
Andriamatoa Isaia dia any zany tsika zany no anao ary ny tena kokoa zany de irosaka tsehatra anao ny ouverture zany ao anatin'izay de vita zay dia misy koa ny final eo amin'ny kianjan'ny Vama eny Ambody Vonikely Ambohimanarina zany isy final lehibe koa zany iny ary omby mbola tsy fahita eraky ny Afrika koa zany hoe no hitantsika eo omby lehibe anankiray zany no azo ary maillot complet ho an'ny faharoa zany ao anatin'izay de amin'ny après-midi koa zany ny anaovantsika amin'izay maso mizara roa zany vahoaka n'Ambohimanarina ho anareo zany zay nakaiky nanosy be zay vola sy manana kluba manao final satria final maromaro eny hatrambana ka hatramin'ny hariva rina dia voandray amin'ny hariva zany iny amin'ny kianjan'ny Vama dia ao tanety avaratra koa zany dia misy jeu foot jeu à 4 zany dia ny ao ndray moa zany dia ondry lehibe no atolotra ao zany miaraka amin'ny lela vola maro isan-karazany. Hitantsika amin'izany fa tsy mitsahatra mihitsy zany tena manasoa na ny tanora io na mpity fanazaran-teny io na ny tantsaha io na ny resaka asa sosialy rehetra io na fanabeazana io na foto-drafitrasa io zany dia raisiny tena tanàna daholo zany zay satria tsarovy fa solom-bavamboaboaka ny tena olom-boafily dia tsy maintsy manao ny tena zany mba zay fahamezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra anampiana ny mpiarabelona. Zay ngamba ny amarana azy rina fa dia dia manarotra sahady satria amin'ny lahady ny fety de mera dia manitry soa anareo reny rehetrarehetra zay kitapo nofonosana mitondra 7 volana kibo dia mirary soa anareo marary fety sambatra ho an'ireny rehetra reny malagasy rehetrarehetra ny tanterana na any ampitan-dranomasina ho tahin'ny tompony ianareo ho ela velona azo herina hitombo fahasoavana hatrany ary ny fahasoavan'ny tompony hitombako eo aminareo tsirairay avy ary mba ny feno fahasalamana feno ianareo reny ary avahako manokana an'ireny zay niteraka anazy zany mbola any izy any de iainana ianao mba ho salama tsara tsy arofy mbola mipitipitika be mihitsy zany rina dia azo herinao rehetra ireny fonao rehetra zany ianao ary hiara-paly amin'ny zanaka sy ny zafikelynao ao anatin'izay rehetra zay koa dia mirary sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra mirary tontolo andro sambatra ary mirary ay koa zany mba anao fety ny vahoaka malagasy rehetra amin'io alahady io. Eny ary soratsika totosoa Andriamampandry zay kandida ny firaisan-kina ao am-boriboritany fahenina larana fahenina ihany koa anao misy azy zany amin'izay fifaninanana ao am-boriboritany fahenina izay mirary soa tompoko ary dia ahita ny fahombiazana zay moa niritsika mianakavy ho tahin'Andriamanitra. Eny ary mito ihany ny fandarantsika miara-manonja firaisan-kina amin'ity indray mitoraka ity afaka minitra vitsy dia andray zany tsika ny mpisehatra manaraka tsy zany fa ny sekretera jeneraly ny atoko politika madio na ny APM ao anatin'ny firaisan-kina ihany koa zany Andriamatoa Livarjon Tafita. Ny APM moa zany ao anatin'ny firaisan-kina dia manana kandida solombavam-bahoaka any amin'ny distrikany Ikongo ka ny kandida amin'izany dia Brunel Razafy Androfa larana faharoa no larana hoentiny Brunel Razafy Androfa amin'izany fifidianana solombavam-bahoaka ny Kongo izany mafampana ihany koa ny raharahany ilaitsika mahafantatra an'izany satria ny firaisan-kina mafiraisan-kina zany dia ny rehetrarehetra zany ary zany atoko politika madio zany dia ao anatin'ny firaisan-kina raha teo fa mialohan'ny tena andraisantsika ny sekretera jeneraly ny atoko politika madio anivon'ny firaisan-kina Livarjon Tafita dia tilo ho arahantsika ny afatra avy amin'ny co-président ny firaisan-kina ny président Marc Ravalomanana hoan'ny malagasy manoloana izao fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Tsy azo ekena intsony ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao. Tsy ny famahana ny olam-bahoaka nefa no lahara-pamehan'ny fanjakana ankehitriny fa mitily biby amin'ny fantokan-dalàna miariary. Fanaovana tsy misy dikany vahoaka malagasy ny fikasana anitsakitsaka ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny alalany tsy fanajana ireo lalàna amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izay ho solombavam-bahoaka izao. Manoloana izany indrindra dia miantso ny malagasy ijoro tsy anaiky lembenana intsony ny filoha Marc Ravalomanana raha ny tafa tamin'ny ponina teto Betafo androany. Araka ny 970 aminareo amin'ny lalam-panorenana dia ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniny ny fitondrany raha-panjakana. Ny raha-panjakana zany ara-politika dia ireo ministera tsy azo politizieny zany
amin'ny ministeran'ny éducation, ministera amin'ny santé, satria raha politicienne reo a dia reo zanakitsika ireo a lasa voavakavaka, tsy azo atao, tsy mbola nanao politika tamin'izany a taloha. Faharoa, raha ohatra ny amin'ny fitsaboana no asiana politika ka ny ministre no manao an'izany dia tsy mandeha. Ary amin'ny andininy fa efatra amby efapolo indray, efatra amby sivy amby efapolo indray amin'ny lalam-pandrenana ihany dia milaza fa ny andraikitry ny filoham-pirenena, ny andraikitra zany a, ny responsabilitény dia tsy azo ampiarahana amin'ny raharaha politika na vondrona politika. Araka ny andininy fa raiky amby enimpolo andalana voalohany amin'ny lalàna fehizoro larana fa valo amby folo sy roa arivo bara 008 mifehy ny fifidianana dia voarara ny fanaovana fitarana zava-bita mandritra ny fotoam-pavelekevitra. Voarara ny andininy fa raiky amby enimpolo amin'ny fehidalàna, amin'ny lalàna fehizoro fanaovana fanokanana. Tsy azo mitokana ninnininy nefa teto Antsirabe izy, teto Antsirabe izy dia nitokana zavatra maromaro izy azy diso nitokana izy a lycée, nitokana izy a le tery Manandono, le inona izy tetezany. Tsy azo atao mandritra ny fotoam-pifidianana noho izany a mandika lalàna ary miverimberina ao anatin'ny fandikan-dalàna zany zavatra tsy mety zany. Amin'ny andininy faharoa amin'ny andian-dalàna voalaza ao ambony io ihany a dia milaza fa tsy azo mpitondra fanjakana atao mihitsy a ny manao fanambarana manokana izay mety anome vahana sy tombony a ny candidat. Araka ny andininy faharoa amby enimpolo nefany amin'ny lalàna mifehy fifidianana io ihany dia tsy mahazo manao fampielezan-kevitra manokana manoana candidat mitompona andraikitra ambony fitondram-panjakana. Ty ilaza aminareo a zany hoe ity fifidianana ity no antoka lehibe amin'ny famerenana indray any Madagasikara ho tanotan-dalàna. Nisy fivorinana ataon'zareo a tao amin'ireo le goveleka filazana hoe gouvernement électoral omaly dia mifanazava teo hoe nahoana raha zao ny voalaza ny lalam-panorenana nefa zao nataonareo, dia namaly zareo laza hoe zay manana ny hevitray a fa mifanokanana zavatra reny nge tsy fitokanana reny fa fanolorana. Natolotra ahoana le zavatra tany Antsirabe teny Manandona le retsy, ahoana nanolorana l'université, tsy fitokanana ve zany a, zany reny nanodonany azy. Dia hoe izay nge manao an'ity a manao ny asany ato amin'ny ministeranay, tsy azo tapahana mihitsy ny raharaha-panjakana, continuité de l'état hafa mihitsy nanaovany azy. Taloha zay ny azonareo natao amin'izany, zao zay tsy azonareo tsony fa efa manam-pahaizana zay zao miaraka amin'izareo. Taloha nareo no afaka manazava aminay amin'izany dia zao eny ary tsy mifanaraka tsika ry zany ataonareo zao dia zay hitory any amin'ny communauté internationale ary satria zay manan'olona manam-pahaizana mandinika an'ity lalam-pandrenana antsika ity. Dia hoy izy ary zany izy zao manaovanareo saisine na ampahafantaranay an-taratasy ary zavatra dediavinareo, tsy anaiky lembenana zava amilazanareo fa tsy anaiky lembenana an'ity mihitsy ike. Raha ny fihetsika aseho sy ireo teny ary asa ataon'ny mpitondra ankehitriny dia fanitsakitsahana tanteraka sy fandikana miverimberina ireo voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalàna mifehy ny fifidianana voatanisy etsy-ambony, fahefam-panjakana sy ny fananam-panjakana eo am-pelantanany a no entiny mpitondra ankehitriny a manatanteraka zany asa tsy mamoafady zany. Manao zao fanambarana izao izahay a ho an'ny mpiraitandrazana rehetra sy ny fiombonam-be iraisam-pirenena fa fiantsina fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy zao fandikana ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana ataon'ny mpitondra ankehitriny zao. Fa naninana tsy fahaizana mihitsy ataon'ny mpitondra ankehitriny hitarika akorotana tanteraka ny fifidianana ka anapotehana ny demokrasia eto Madagasikara. Manameloko tanteraka izao fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana ato anatin'ny zota-pifidianana zao izahay.
natao hoe zotram-pifidianana dia processus électoral izahay ary manamafy fa ny fifidianana madio sy manara-dalàna ihany a no antoka ahafahana manatanteraka fifidianana milamina sy manaja ny safidim-bahoaka ary azahoantsika solom-bavam-bahoaka vanina noho izany mba hizorany fifidianana ao anatin'ny sy anekeny rehetra ny voka-pifidianana dia mitaky izahay mitakitsika taky anareo taky voaka malagasy rena hoe ny ampitsara ny mpitondra ireo tsy fanarahan-dalàna ireo intsony faharoa miantso ny seni izahay andraisa senia sy ny aseseny ndraikiny ka ampiasany ireo fahefana eo ampelantanany ampiarana ny sazy voalazany lalàna amindreo izay manao fandikan-dalàna sy ireo kandida nahazo tombony a tamindreo tsy fanarahan-dalàna ireo miantso ny fiombonambe iraisam-pirenena izahay tsy taza-potsiny izao fanitsakitsahana lalàna ampifely fifidianana eto Madagasikara sy ny fanososiana ireo sotoavina demokratika iraisam-pirenena izay ataony mpitondra ankehitrindreo manamafy ary izahay a fa tsy anaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny tranga toy izao ary efa ny taona sady ny vahoaka mitonanareo vahoaka mila mijoro ny vahoaka ka anohatra ny tsy fahamarinana rehetra sy ny tsy fanarahan-dalàna fa raha zany a mbola veriko ihany dijaly mandrakizay amizao an'izao ny vahoaka malagasy satria hitady iomandreo fa angalatra tsy avelantsika angalatra reo fa raha antsika tao voalohany fantatro ny etahitan'ny vahoaka malagasy dia niala ao anatin'izao fantrana izao ho iantrany ny filoha Marc Ravalomanana tsy afaka anova nefa isika raha tsy azo ny fahefana ka izany no antony anamafisana fa ny kandida amin'ny firaisan-kina ihany no vahaolana ho an'ny malagasy mba isy lalàna mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy eto amin'ny tany sy ny firenena ho iantrany ny tenany Distrika manjakandrina eno izale Misy vabaola zinanoka eno izale Resakina ho zava-dehibe izay no tambovi Sika rehetra tsy maintsy mandresy izay no tsarovy Osolo tenanao Itonjainga avao solom-bava-bahoaky Tsy azo tapena mbafy Na koe pasiva fa tena iase Hoaniza hoany vahoaky Latsaka kandida Landriamanga be lesiny apoge Lesiny apoge Arahina lamako Sira tsy miato Arahina tie Ao leroa Asio mafy Iaraiaky amin'ny fandrano Rokolokolo sy tsy tandalana Ny famarinana ho an'ny vahoaka Ny asa tao ho an'ny vahoaka Ny zava-vita ho an'ny vahoaka Ny joratrano tsy misy mitsoke Ny firaisan-kina Tsy maintsy mandresy Ny firaisan-kina Tsy maintsy mandresy Tsy maintsy mandresy Ny Firaisan-kina Numéro 3 Angelo Fiti Numéro 3 Angelo Fiti Fidi Henri, numéro 3. Mba tsika vahoaka sy ponina eto Antsirabe voalohany vonina ny hitondra ny feonao eo anivon'ny parlementa Tunga ni futona Yansu ni tumpwanao Hanavutanao Ni pirenenao Kumevonunyanaao Riantirabe Maminayane Ni ahasu Ni hulu
katsarinay mauedeniray ititana nonenanay. Fantatro ireo olana mahazo ny tanànantsika, atrehny tanànantsika, manomboka amin'ny tsy fitoviana ara-tsosialy zany a, ny fahantrana lalina mahazo ny isatokantrano a, ny tsy fahandriam-pahalemana, ny tsy fihinasa na ny tsy fanananasa, tonga hatrany amin'ny olana mihitsy ara-jiro sy ny rano zany. Mijaly ny tantsaha, tena mijaly ny mpandrarà, mijaly ny mpianatra. Ny anton'izany dia satria tsy misy lamina matopaika petraka hanatsarana ny fiariana raha-toekarena, ary ny any ambanivohitra no tena mitondra faisana indrindra ny amin'izany. Tapa-kevitra ary any hiasa tsy ankijanona, hitadiny vahaolana, ampandroso ty tanàna malalantsika ity, anorina fiainana tsara kokoa ho antsika rehetra, ho an'ny mponina eto Antsirabe. Kumirusu izao efa onyadidinao ry malagasio, masoandro mibalika no iainantsika isolony azina. Tsy vitako zaso am'rery nefa zany fa didiko zaso ianao, ka andao ary sika ifanometanana, andao hiaraka novo, andao irahina, ifanoana, ka izaho tokonao ary ianao tokiko. Tena afaka mitondra fanovana miaraka tokoa isika, anorina firenena vanona, mandala ny fahamarinana ary mandroso amin'ny alalan'ny firaisan-kina. Andao ary ifidy, fa didy sy zony mifidy, ny vatonao, ny vatoko no hitondra ny fanovana sy ny fandrosoana izay katsahintsika. Vidio ary ny numéro 1 izay atolotry ny firaisan-kina. Numéro 1 fitahiana ho anao, numéro 1 fiadanana ho anao, numéro 1 hitondra fanovana ho anao. Firaisan-kina, numéro 1 Antsirabe a. Kanitarigetra wirai niretra miasa miaraka. Irary mitoy ihany ny fantarantsika eto amin'ny miara-manonja firaisan-kina. Ny raisitsika manaraka indray dia ny sekretera jeneraly ny antoko politika madio zany na ny APM izay eo anivon'ny firaisan-kina rahateo, Andriamatoa Livarjon Tafita. Miarabanao tompoko tonga eto amin'ny miara-manonja firaisan-kina amin'ity fotoana ity. Miarabanao rina dia miaraban'ny vahoaka malagasy na eto an-toerana na ny ivelany. Eny ary tonga dia hiditra amin'ny atsipiriantsika ao anatin'ny propagandasika amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny resaka fanentanana ny olona hijoro andray andraikitra manoloana ny fandikan-dalàna isan-karazany. Brunel Razafintsanjofa izay kandida zany atolotra ny APM, atolotra ny firaisan-kina mazava loatra ao amin'ny distrikany Ikongo. Numéro 2 izay nalarana faharoa dia miatrika tsara mihitsy an'izay propaganda zao amin'izao fotoana izao. Any toerana rehetrarehetra any fa ny tena nampiavaka sy hoe tena nanaitra ny olona dia ny hoe tonga tany ny filoham-pirenena tonga tany Ikongo nitondra helikoptera dia najanona tany ny helikoptera raha ny vaovao izay noentinareo zany ho ampiasaina kandida. Ahoana ny tena zava-misy marina ao Ikongo amin'izao fotoana izao, satria vao teo ny président Marc Ravalomanana nanotanisa hoe izao ny tsy fanarahan-dalàna fity tena mbola hoe baribary be manahira helikoptera hoentin'ny mpitondra ampiasain'ny kandida mipetraka any amin'ilay distrika. Marina tokoa zany satria araka ny tatitry ny namana ny an-toerana moa zany ny namana manao terrain zany any Ikongo dia izay mihitsy ny zavatra mitranga hoe tamin'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena tany Ikongo zany dia rehefa lasa ny filoham-pirenena dia napetraka ho an'ny le adversaire-ny Jean Brunel Razafintsanjofa zany le helikoptera mba ho ampiasainy. Izay zavatra aloha zany dia ohatrany hoe karazany raha amin'ny teny frantsay izy dia insulte ho an'ny vahoakan'ny Ikongo satria inona ny antony lalana makany Ikongo aloha tsy nisy nijery mihitsy, ary izay tsara ho fantatritsika fa izay no anisany mahatonga ny Andriamatoa Jean Brunel Razafintsanjofa tena niala mihitsy ny tao anatin'ilay vondrona
misy azy teo aloha satria tena misy fahadisom-panantenana zany satria efa fantatritsika hoe solombavam-bahoaka izy ary ny antony irotsahany ho solombavam-bahoaka dia hitondra ny tenin'le vahoaka afany amin'le distrika misy azy ka raha ny mahakasika ny distrika ny Kongo aloha dia tsy nisy zavatra vita mihitsiny raha hoe fampandrosoana ny zavatra misy amin'izao dia anankiroa ihany mantsy ny candidat ao amin'ny tabataba ny député Brunel tamin'izy député tabataba fa tsisy mihaino sa ary izy eritreretina hoe langage-na mpanohatra ozy izy zareo tamin'izany ary le izy tsy hoe raha miteny marina ve dia lazaina fahadala na hoe misy discipline de parti tsy tokony voafehan'izany kosa raha ohatra hoe ny vahoaka no nifidy anao nametraka anao ho solo-tenany ny dikan'izany zany le vahoaka manana fahefana aminao ianao zany raha ny tokony misy poste 10 ianao zany eny amin'ny antenera-pirenena sy mitondra ny entaetam-bahoaka amin'le exécutif hoe mba jereo ny any aminay na tsy teny fotsiny azy hoe misy fotoana misy le famonoan'olona tany Kongo mba nisy nijery ve zany fa amin'izao fotoana izao le candidat izay mpifaninana amin'ny Andriamatoa Brunel Razafintsandrofa mitondra helicoptera zao ve zany zay vao hisy helicoptera ny Kongo ary ny fanontaniana mipetraka dia hoe ohatrina aloha ny kérosène olanina amin'iny helicoptera iny fa dia tena hoe azontsika lazaina hoe manam-bola tsisy hevitra ny olona fa ankoatran'izay ihany koa misy ny hoe faneriterena isan-karazany drenina ny amin'ny Manakary ny resaka hoe Cisco chef Cisco manery mpampianatra sy ny sisa tatitra avy any daholo zany rehetrarehetra zany ahoana ny fipetrany vao omaly hariva mihitsy ny tenako no nifampiresaka tamin'le candidat mivatana tamin'ny Andriamatoa Brunel Razafintsandrofa zany afaka manamarina tsara izy fa tena no lazainy tsara mihitsy ny hoe ny draina ny Manakary no midina makany Kongo andeha anery ny fonctionnaire fa ny Manakary zany makany Kongo mihitsy anao an'izay mission zay ary ny chef Cisco efa tena hoe mandehandeha manao fampielezan-kevitra ho an'ny Irmar misy porofo daholo zany zavatra rehetra zany fa ny anton'izay mantsy raha ny fahitana azy dia zao Andriamatoa Jean Brunel Razafintsandrofa raha ao Kongo dia mitovy amin'ilay zavatra nolazainy député Todsoa teo hoe mamangy fotsiny zany sisy izy satria izy ho lany foana ary ny antony nanaovan'ny fitondram-panjakana an'izao ohatrany hoe mikimaky rehetrarehetra zao sy le manœuvre rehetrarehetra zao dia ny ohatrany hoe eliminena any Andriamatoa Brunel Razafintsandrofa any amin'le distrika misy azy fa ny vahoaka koa nefa tsy adala fa io naturina ihany ny fiafarany any naturina ny fiafarany marina zay ahoana le fanentanana ny olona sy fandresen-dahatra ny olona amin'le hoe tsy manaiky lembenana manoloana zany fandikan-dalàna isan-karazany zany raha ny ao Kongo manokana ny toromarika efa napetraky ny section ny firaisankina tany amin'ny distrika ny Kongo aloha dia zao hoe mafampana mantsy eo aminareo tena mafampana mihitsy ny ary somary sarotsarotra moko amin'izao fotoana izao le indrindrina zany fa ny RNT 14 mbola tsisy nijery tsisy manamboatra ka ohatrany hoe everitsika hoe tany lavitra andrina zany i Kongo dia ny toromarika napetraka ho an'ny mpanaradia sy ny mpiaradia rehetra ao amin'ny section ny firaisankina distrika ny Kongo dia hoe maraina mandra-pahalin'ny andro ary mety ho mandra-parain'ny andro mihitsy ny ary amin'le jour du scrutin amin'ny fotoanan'ny fifidianana tsisy miala
eny amin'ny bureau de vote. Ninninona fampitahorana? Ninninna antsotsay, Antsotsay. ninninna fampitahorana tsisy miala. Ny dikan'izany mandrotsa-bato ary ny délégué de vote tena tsy miala eo amin'ny bureau de vote mihitsy. Efa complet ny délégué de vote any Kongo ary tena mila vigilance be, zany hoe mila fitandremana be. Tsisy ny fomba fiteny mantsy de hoe tsy maintsy hisy ny totombry vola, fa ny any Kongo indray lazaiko aminao monsieur Rina fa tsy ho azon'izany satria efa aki am'le délégué de vote hoe ny antsika mandala ny rariny sy ny hitsiny ary mandala ny tantandalana. Brunel Razafintsandraofa raha teo tena olony lalàna, olona mpitandro filaminana izy de tena olona azo lazaina hoe mpanara-dalàna raha ohatra ka misy ny voalohany de izy ny faharoa. Eny ary ka hidirantsika momba ny Andriamatoa Brunel Razafintsandraofa amin'izay ary satria ankoatrany hoe mampitandro filaminana azy miteneninao teo polisy izy dia misy koa ny mari-pahaizana hafa izay anana mety tsy de fantapatatry ny olona loatra fa zay foana moa no alalan'ny olona azy de ianao angamba no anazava azy hoe mba ahafahantsika mandresy lahatra ny olona zany androtsa-bato ho an'Andriamatoa Brunel Razafintsandraofa tolotry ny APM Foiraisakina any Ikongo. Angamba ny mahakasika ny Andriamatoa Brunel Razafintsandraofa de mamela ahy ianao Rina hitanisan'ny retoteboka eo amin'ny 17 tonga de ho tanysaiko izy Andriamatoa Jean Brunel Razafintsandraofa zany dia mpiasa-panjakana, mafeny fitantanan-draha-panjakana, taranaka-pitolona izy entitra mahitsy tsy manaiky lembenana ho tombotsoan'ny Madagasikara. Tia tanindrazana, tia famarinana, samy joro amin'ny rariny sy ny hitsiny hiaro ny tany ho an'ny Malagasy, zay ny tena anisan'ny tanjony candidat amin'ny saribababahoaka. Manam-pahaizana ary olona tena nianatra. Eo ny idirako kely hoe double master izy amina resaka droit public sy droit privé. Raha izao ianao olom-pirenena malagasy izay afaka mifidy dia tsara ho fantatrao zay double master izy. Mpahay lalàna sady mpanao lalàna, commissaire de police mafy tsara ny resaka fandriam-pahalemana. Ny tanjony, anisan'ny tanjony amin'ny firotsahany hofidiana. Teo izy efa hirotsaka filoham-pirenena tamin'ny farany teo dia anisany tao anatin'ny projet de société de ny famerenana ny dina eny fotony amin'ny alalan'ny fokon'olona. Miaro ny vahoaka izy indrindra fa tamin'ireny le famonoan'olona tany Kongo reny. Ireny moa zany mbola tsy nisy nijery fa izy ihany moa zany ny tena hoe sarotiny saro-piaro mahakasika an'izay. De samy laza marina izy. Vary sy menaka ny zaraina amin'ny Madiko sy Kapsily, tadiditsika angamba reny resaka reny misy arsivan'izany eo. Zay mihitsy mantsy. Samy manohatra amin'ny politika sy fitantanana tsy mety nataon'ny fitondrana ankehitriny ary mamioditra ao amin'ny antemeram-pirenena izy naongana fa tsy voaongana tamin'ny andraiky ny tao ary manome lanja ny vokatra malagasy. Anisan'ny projet de société any ihany koa izay efa natolotra tao amin'ny antemeram-pirenena le mahakasika an'le fanomezan-danja ny vokatra malagasy, ny toaka gasy io fa ny antemeran-olona moa ahitsika ihany voatsipaka atao le izy de mbola amerina an'izay izy ao amin'ny antemeram-pirenena. Izy moa efa anisany vaovao lehibe amin'izao fotoana izao fa tamin'izany fotoana izany izy efa nanome sosokevitra hoe ny vola anamboarana teleferika tokony ho zaraina isaky ny distrika anamboarana fotodrafitrasa. Itsika zao tena hibabotrosa be mihitsy ny mahakasika ny teleferika io ary izy tsy vazaha malagasy tsy mitapoka
izy sy ny ankohonany. Ary farany zay tena tiany tena hoe napetrany tena teboka lehibe ihany koa de hoe Jean Brunel Razafintsandrao fa tompoky lahy sy tompoky vavy dia tsy mpandraraha toe-karena na mpanao business. Mazava zay. Zany ny atao hoe Brunel Razafintsandrao fa zany hoe candidat ny APM Firaisankina eo anivon'ny distriktan'ny Ikongo zany. Fa mandeha fotoana Andriamatoa SG, Andriamatoa Tafita kely sisa de farana ny propagandy. Fotoana an'izao mafisana an'ilay fanentanana izany tsy ho an'ny Ikongo ihany fa ho an'ny candidat amin'ny Firaisankina rehetra manerana Madagasikara sy ho an'ny vahoaka malagasy. Tiako verenana kely Rina ny tanjontsika atao anatin'ity hoe Firaisankina ity. Zay indrindra. Ny antony nisy ilay Firaisankina dia ny azahoana ny maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena. Tsy hoe maro anisa ara-nombre fotsiny fa maro anisa ao anatina vondrona parlementaire. Satria manana tanjona lehibe isika dia ny andrava an'izao tsy fahaizan-tantana mitranga eto Madagasikara zao. Izay ny antony anokafana ny masontsika malagasy aza de variana loatra ao anatin'ny hoe fizarana koveta, fizarana zavatra kely izay itsika zany ataontsika hoe ao anatin'ny ray volana tsika ho voky fa honoana 5 taona ny itsika. Ary izay ny antony ijoroan'ny Firaisankina satria manana raha amin'ny teny frantsay izy de hoe manana potentiel kokoa ny candidat ao amin'ny vondrona Firaisankina. Raha tsy teny aminao hoe misy zany député citeny zany misy zany député Joasy Léonore misy ireo député ao amin'ny tiako Madagasikara Fidèle Razarapera samy manana ny potentiel ny daholo. Misy zany candidat Jean Brunel Razafintsandrao fa zany tena samy mahay ireo ary ireo tsy mpividy safidy fa tena ho posta disy an'ny malagasy ny olom-pirenena tsy akanavaka. Zay ny antony anentanana atsika malagasy rehetra hoe fidio mandehana aloha mifidy. Zay aloha voalohany indrindra. Fidio faharoa fidio ny candidat natolotry ny vondrona Firaisankina any amin'ny circonscription misy anao. Ny fahatelo raha sanatria ny toerana misy anao tsy misy candidat Firaisankina dia izay fantatrao fa olona tsy natolotry ny fitondram-panjakana. Zany hoe tsy tokony hisy Irmara zany, tsy tokony hisy IRD zany ao anatin'ny antenimieram-pirenena, tsy tokony hiverinao intsony ireo fa izay candidat ka mifanohitra amin'ny candidat ny fanjakana reny no hofidio. Ny fahaefatra farany arovo ny safidinao manomboka hatrany amin'ny nandatsahanao ny vato any amin'ny fanisam-bato raha azo atao raha dia alaivo sary ny fanisam-bato sy ny résultat hatrany amin'ny SRNV ary mety hisy ara confrontation ao arinao tena arao maso ny safidinao. Eny ary dia isaorantsika Andriamatoa Livar John Tafita zay sekretera général ny atoko politika madiona ny APM zay ao anatin'ny vovonina Firaisankina moa zany nitondra an'izay fanentanana sy nitondra ny zava-misy zay dia everina fa tafita ny afatra atsika olom-pirenena no misaintsaina, atsika olom-pirenena no mandinika tsara ka rehefa mandinika dia anapa-kevitra androtsaka ny vaton'ny Firaisankina. Misaotra anao tompoko. Saotra indrindra Rina dia ny ho an'ny vahoaka any Ikongo Jean Brunel Razafintsandrao fa candidat solombavam-bahoaka izay natolotry ny vondrona Firaisankina numéro 2. Saotra indrindra tompoko.
toy ihany ny fandarantsika afaka minitra vitsy dia handray ampisehatra farany ato anatin'ny miara-manonja firaisan-kina isika mianakavy tsy iza izany fa i Lily Rafarala izany tsy mahalala an'izany dia izy moa dia manohana sady ampandany ny kandida ny firaisan-kina ao ny boriboritany faefatra Rina Memasonoro zany ka dia isento kely sika aloha dia andray any Lily Rafarala. Distrika manjakandrina eno itsare Misy vabaola zenanoka eno itsare Sakina zava-dehibe izay no tamindrovy Sika rehetra tsy maintsy mandresy zay no tsalovy Kosolo tenanao itondraingava Zombabambaoke Siasy tafenambafy na kuefasiva patena iase Kuaniza wanfaoke Latsaka kandida Landriamanga Belesinyapule Belesinyapule Araina lamak Sira tsimiat Araina tie Aulerua Asumake Yala mifanjan Rukuku sitandalan Ifamarina na wani bawo Niasa tau wani bawo Nizavavita wani bawo Nizurajan sinisintoke Nifiraisakina Sumaintsy mandresy Nifiraisakina Sumaintsy mandresy Sumaintsy mandresy Nifiraisakina Numéro 3 Angino Fidi Numéro 3 Angino Fidi Fidi Henri, numéro 3. Mba tsika vahoaka sy ponina eto Antsirabe voalohany vonina ny hitondra ny feonao eo anivon'ny parlementa Tunga ni fotoana yantsony tompoanao hanavutanao ny firenenao kumevonony anao Inantirabe maminayane niahaso ni ulunao kakatsarinay mawedeniray ititana nunenanay fantatro ireo olana mahazo ny tanànatsika atrehny tanànatsika manomboka amin'ny tsy fitoviana ara-tsosialy zany ny fahantrana lalina mahazo ny isa-tokantrano ny tsy fahandriam-pahalemana ny tsy finasa na ny tsy fanananasa tonga hatrany amin'ny olana mihitsy ara-jiro sy ny rano zany mijaly ny tantsaha tena mijaly ny mpandrarà mijaly ny mpianatra ny anton'izany dia satria tsy misy lamina matopaika petraka anatsarana ny fiarina raha-toekarena ary ny any ambanivohitra no tena mitondra faisana indrindra ny amin'izany tapa-kevitra ary any hiasa tsy ankijanona hitadiny vahaolana ampandroso ty tanàna malalantsika ity anorona fiainana tsara kokoa ho antsika rehetra ho an'ny mponina eto Antsirabe didinao ry malagasio masoandro mibalika no iainantsika isolony azina tsy vitako zaso am'rery nefa zany fa didiko zaso amtsianao ka andao ary sika hifanometanana andao hiaraka novo andao irahina
ifanoana ka izaho tokonao ary ianao tokiko. Tena afaka mitondra fanovana miaraka tokoa isika, anorona firenena vanona, mandala ny fahamarinana ary mandroso amin'ny alalan'ny firaisan-kina. Andao ary ifidy fa didy sy zony mifidy ny vatonao, ny vatoko no hitondra ny fanovana sy ny fandrosoana izay katsahintsika. Vidio ary numéro 1 izay atolotry ny firaisan-kina. Numéro 1 fitahiana ho anao. Numéro 1 fiadanana ho anao. Numéro 1 hitondra fanovana ho anao. Firaisan-kina. Numéro 1 Antsirabe. Ka ny tarigetra ho iray ny rehetra miasa miaraka. Allô district Ambohidratsimo. Nada yaty fidio député tsika Marc Bergine. De manaraka keo le famille tena ilaina. Ary fantatro fahaiany. Fantatro ny fietsika sy ny zavatra ataony. Fidio ny député ny firaisan-kina lalana fahatelo solombavam-bahoaka say voniny malalana ndraiky ny ary azo antoka tariny membre Benirina miaraka amin'ny fanira zavy manantany colonel Luc Ramil John lary faramalala ranjato arbeny larana fahatelo amin'ny lehibe le tatokana. Fidio fenra lambomanana larana fahadimy eto amboriboritany fahatelo natolotry ny vovonana firaisan-kina sy ny tiako Madagasikara ho solombavam-bahoakanao ary asa ho anao. Fidio député eto amin'ny boriboritany fahadimy numéro 3 fetra Sigirivo natolotry ny antokotimo amin'ny vovonana firaisan-kina fetra izay efa solombavam-bahoaka amperinasa no sady filohan'ny vondrona parlementaire dimy navita fotodrafitra samy maro saingy tsy nety ny sehosehony zany sanjory sy ny ary ny tombotsoam-bahoaka filohan'ny fikambanana ADCS efa nanao asa sosialy maro dirivo kosa efa ministra sy député teo aloha. Fidio numéro 3 fetra Sigirivo eto amin'ny firaisana fahadimy. Fidio numéro 3 Rina Randriamasinoro candidat natoko tiako Madagasikara natolotry ny vovonana amin'ny firaisan-kina larana voalohany eto amin'ny boriboritany faefatra. Rina Randriamasinoro tanora sa mijoro miady vahoaka kovidio solombavam-bahoaka atsika eto amin'ny boriboritany faefatra. Rina Randriamasinoro larana voalohany. Allô vahoakana Tsimorano dada ihany ty miresaka aminareo mivantana candidat Voangy Rarimanarivo sy Rado Ramparahoelina reo no candidat official natolotry ny firaisan-kina. Fidio Voangy larana faefatra fa io ny atsika io da hoara fidio Voangy mahatoky anareo avo. Efa tonga eto lilira farala zay pisehatra raisika farany zany atao anatin'ity miara-manonja firaisan-kina ity mirabanao lilira farala mpanonotsaina ny tanàna no ny tena lalananao zany dia tahoanao tsy de hitahita zao anao tonga ny fifidianana solombavam-bahoaka nanapa-kevitra anoana any Rina Andriamasinoro zay candidat solombavam-bahoaka atolotry ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany faefatra. Inona no anton'izay rehetrarehetra zay tahoary? Mamelalo iarabanao namana Rina Rabemananjara araka ny resantsika teo elaela tsika tsy niona dia ampifaliana be no ekarana eto amin'ity plateau ty indray toraka izany ihany koa dia fifaliana miarabanantsika rehetra zay mpanaraka ny fandaharana miara-manonja firaisan-kina amin'ity maraina ity tsy hodikodina fa avy dia any amin'ilay fanontaniana zay napetraka no valiako hoe inona moa no antony tsotra be ilay izy namana Rina Rabemananjara mitolona sika fa rehefa mitolona sika dia matahotra basy ny olona matahotra bomba lacrymogène ny olona zany raha misy ny endrika tena mendrika afahana manao ny tolona dia ity fifidianana ity
zao nge namanarina no ahafahana manapirofo an'ilay atao hoe vote sanction rehefa tsy ankasitrahanao ilay zavatra mitranga rehetra ao anatin'ilay fitondrana fa ianao mahatsiaro hoe tsy manana an'ilay force hoentina miatrika midina an-dalambe dia ndao ary tsotra kely arosay ilay vato satria ny fananantsika maro anisy ao anatin'izany vondrona firaisakiny izany sy izay aty amin'ny mpanoatra rehetra no lalana tokana ahafahantsika mampitsahatra ny fandikan-dalàna mampitsahatra ny didy jadona eto amin'ity Madagasikara mamitsika aty ka tsy ampy tsony ilay mitaraina lava namanarina Rabe Mananjara hoe tsy mety tsony zao hoe dia anao ahoana moa hoe tsy tanana andrangitra tsy tongotra itsipaka fa tsy any fa manana saina andinika isika izao ary manana ny feontsika amin'ny alalan'ny latsabatontsika ahafahana manova zavatra ka ho amanokana dia mazava be hoe ny fanohanana an'ireo kandida eo anivon'ny vorona firaisakinareo dia tena tombony ngeza be ary dingana goavana ahafahantsika makany amin'izay fampandresena ny hoe fampanjakana tany-tandalàna eto Madagasikara zay nahoana no Rina Randriamasinoro amin'ny boribory tany fahaefatra no toanana be dia be ny ianao aloha tsy mbalina tsy nilatsaka aloha ianao tsy nilatsaka tsotra be ilay izy ahoana moa no ahafahantsika manambatra hery raha itsika ato anatiny aza tsy mahay mifandamina sy mifandefitra betsaka nge ny olona tokoa no mangataka hoe maninona ianao tsy nanao dia hoy aho hoe raha misy ny endrika tsara indrindra ahafahana maneho an'izany hoe fankatoavana ny antoko dia ny fanekena ny lamina ahoana no anerentsika an'ireo antoko politika hafa ao anatin'ny vovonina firaisakiana anaiky ny fifandaminana raha isika samy ao anatiny tsy ahifandamina tsotra be zany ary tadiova tsy nitoerana namanarina ny zava-dehibe fa hoe inona ilay tanjona iombonana ary manahoana ny dingana atao ahafahana miasure an'izay fahatongavana any amin'ny tanjona iombonana zany tsy ny andraikitra mahasolom-bavam-bahoaka ihany inge no ahafahana misehatra eto amin'ny firenena mbola ho avy ny fifidianana ho ariana ho avy ny communal sy ny sisa fantatra Antananarivo tsara zany zavatra any fa amiko dia zava-dehibe ny anohanana ny kandida firaisakiana aloha nahoana no Rina Randriamasinoro dia mazava be ilay izy ao amin'ny 4e arrondissement satria be dia be ireo kandida ireo raha ny marina tiako ny tohanana daholo izy rehetra fa tsy afaka hizara folo akory ny vatako fa ny voalohany dia ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara dia nanaitra ary nandona ny foko ny fiantsony manokana hoe Lilia afaka mifanampitsika andaotsika mianadahy iresaka ngeza be zay ho amanokana fa ny faharoa dia izao hoe endrika iray anehoako ny fanohanako ny antoko misy ny fanohanako ny sekretera jeneraly zany antoko izany namanarina Rabe Mananjara hoe fahavonona ny antoko ity mahiditra ao anatin'ny fanovana ny fandrotsahany kandida ary porofo mivaingana dia hoe ny sekretera jeneraly mihitsy andao tsofoka ilatsaka dia ozy hoe miendrika tohanana zany dia manao izay tandrify sy azo atao amin'izany fanohanana ny Rina Randriamasinoro kandida numéro 1 izy ao amin'ny boribory tany fahaefatra dia ka kandidanay eto amin'ny MBS koa satria anosy-patrana mantsy ao anatin'ny 4e zay antsika hoe atsika rehetra menakavy ato ie ka ao anatin'izany rehetrarehetra izany EG Rina Randriamasinoro tsy misy tsy mahafantatra azy aloha fa manana andraikitra atao amin'ny commune niaraka tamin'ny niariniasa tamin'ny neny Lalora Valomanana esehana toko matanjaka eto amin'ny firenena fa le 4e arrondissement Lili midadasika ary misy karazan'olona maro na eo amin'ny resaka fiatrehana fiainana na ny resaka asa na ny isan-karazany inona ny garanti omeny Rina Randriamasinoro ny mponiny 4e arrondissement ka tena hoe mampiavaka azy ankoatran'ny hoe mahakandida amin'ny firaisakiana ny boribory tany fahaefatra tsy ho an'ny fahaefatra ihany fa saika eto Madagasikara vokatra ity fahantrana lalina ity dia hita soritra be ny amin'ny lafiny ara-tsosialy ny fahasamihafana resaka niveau de vie resaka rang social zany eny ny olana ary raha miresaka boribory tany fahaefatra sika dia tena be dia be mihitsy nilay sokajiana hoe tena ao anatin'ilay saramba be mbahoaka tena anosipahatra ny lany vato ny akamaroany malagasy dia zay tena le mikomba miady iaina ny isan'andro isan'andro fa ny zavatra tsapako namanarina Rabe Mananjara tao anatin'izay fampelezan-kevitra izay efa niaraka tamin'ireo ekipa manohana ny sekretera jeneraly ny team Rina Randriamasinoro dia tena hoe misarangotra ny vahoaka zavatra voalohany manatena azy ny vahoaka tena manatena ny vahoaka satria zao ny akamaroan'ilay olona zany ary be dia be ny manao akanjo volomboasary mifanena taminay fa tena izy mihitsy manaraka azy no mivoaka any tokantrano miteny izay anova rangahy aiza no atao inona no anampiananareo tena mety aminay ianao no ilainay raha izay fa ny faharoa garanti hoe ianao Rina Rabe Mananjara tadio tsara ne efa niady ho an'ny vahoaka sahady ange zany Rina Randriamasinoro zany marina fa tsy voafidy izy tamin'izy nilatsaka ho be ny tanàna niaraka taminay mampanolotsaina anay amin'izao fa tadidio
fa tanatin'ireny hetsika fotsy reny izy ny tsy nahalala ny tantara tadidio tamin'ireny hetsika teny beoririka reny izy ny tsy nahalala matovy izena zany dia adversaire potentiel atahorana ary fahafantarana izay potentialité an'izay mihitsy mampikofokofoka ny rehetrarehetra misy mahatsara ratsy ihany ny zavatra mitranga satria ho an'ireo olona tofoka tamin'ny zavatra nataon'ny volomboasary ka manapa-kevitra hisintaka sy andeha indépendant dia heverina efa tombo ny ahafahana miara-manara-maso ny fiarovana ny safidy sy ny tsisy ny alabato ka amiko namana Rina Rabemananjara mazava be tena tsy misy azo alahatra sy heveriko hoe mendrika hibata fandresena ao amin'ny boriboritany faefatra io akoatra ny candidat ny antokotiko Madagasikara izay atolotry ny vovonana firaisan-kina Rina Randriamasinoro numéro 1. Nandehandeha tany ateo tany Anosipatra na tany Lavady tany dia izao no tenen'ny olona hoe tena tsy hoan'ny Rina Randriamasinoro daholo ny elakela-trano sy ny rehetra nandanany daholo sy ny sisa rehefa lany eny amin'ny aty amin'ny Merapirenena izy mbola hitovy hoe izay fitsidihana na izay osy ny olona. Ny tena marina zava-dehibe ilay fitsidihana aloha atao ahoana moa ny teny amin'ny vahoaka hoe ahoana moa ny tenenanao amin'ilay vahoaka hoe zahay solovavanareo nefa ny toerana misy aza tsy hitanao ary teneniko anao namana Rina fa misy toerana raha voatsidika indroa intelo tanatin'ity fampelezan-kevitra ity fa rehefa tonga any amin'ny anteny Merapirenena ny tena zava-dehibe nge azoko antoka ve ty olona ty fa tena hitondra an'ilay feonay makany azoko antoka ve ty olona ty fa raha misy tolo-dalàna tena hoe atahorana ampidi-dozan'ny vahoaka entiko dia afaka hijoro anao tsia ao anatin'izany azoko antoka ve ty olona ty fa raha misy zavatra mahasoa anay dia hiady izy ampandaninana an'izany izay nge le tena ilayntsika ny solombavam-bahoaka avy eo manao tatitra makany amin'ny vahoaka ary io mantsy indraindray sasany mantsy tamin'ny hitantsika teo tsy manao ny tena loza aza dia izao sady migitrika hitanareo lasa izay ho teneniko foana rehefa miakatra plateau ohatra izao hoe ahoana moa zany apetraka le bonne personne na la bonne place ny tena olana be dia be loatra le milaza ho solombavam-bahoaka fa na le andraikitra le solombavam-bahoaka aza tsy fantany akory tsy manao asa sosialy inge ny asan'ny solombavam-bahoaka namana Rina efa marina fa maray aman-dreny azy afaka manao an'ireny izy fa ny tena loza lasa reny no aranjo misy tomana ny fon'le olona kanefa tsy izay le andraikitra fa amiko dia izao miverina ihany hoe tolona ity ary endrika anizana ny tolona ny fifidianana solombavam-bahoaka ny dikan'izany solombavam-bahoaka azoko antoka fa tsy hivadika amin'izay discipline de parti ny ainanay manko izany tao anatin'ny commune urbaine dia sahako resahana eto hoe olona azo antoka fa tsy hivadika amin'ny discipline antoko izay manana tanjona mazava hoe ampandresy ny firenena tan-dalàna dia amiko loatra izany no mendrika ho salorana ny anarana solombavam-bahoaka namana Rina Rabemananjara. Mazava izay. Ina ary ny tena entinao manentana ny olona amin'izao fandraisanao anjara zany eto amin'ny fandarana izao sady efa mamaraparana ihany koa ny propagandy ilay atrenany amin'ny larobia. Ia, mamaraparana tsika mikajikajy alohan'ny karakteto mihaino anao eo dia jour J-6 tsika androany andro anakenina tsy amperinandro tsony dia tsotra be ilay izy ampy ho azy ny fotoanany menomenomana ary ny fitarainana tsy mahavaolana ny fitarainana tsy manova zavatra fa rehefa tonga ty ny toromarika ho antsika rehetra hoe andao hividy andao ametraka solombavam-bahoaka afaka hiady ho antsika ary indrindra afaka hanafoana an'izany fitondrana jadona izany afaka hanafoana an'izany hoe firenena sy tan-dalàna zava-doza nge Rina zany hoe filoham-pirenena mihitsy sy tomboko kely aloha tena ohatrany tsy mahatonga mitondra helikoptera maka tadidio tsara nefa voafaritra ny lalàna mazava ngefa tsy azo mitondra fanjakana ataony mandeha manindraindra na manao propagande ho ana candidat anankiray ny andraikitra mahafilohana antoko na mpanorona antoko anao dia mipetraka mihitsy aloha raha mpitondra fanjakana ianao anatina vanimpotoam-pifidianana oatra izao fa tena ohatrany hoe inona atao mihitsy ve le fandikan-dalàna ary za tena ozy hoe ampiasaina foana ilay voambolana manara-penitra fa raha misy ny zavatra manara-penitra indrindra dia mifanitsakitsahana lalàna tao anatin'izao rejima zao namana Rina dia ozy hoe ampy ho azy ny fitaraina na ampy ny menimenina tsy ampy ny Facebook fa tsotra kely ny zavatra angatahana anao tonga ny fotoana ny 20 Mey mandehana mandatsabato dia mazava be ny candidat eo anivon'ny fanoherana izay atolotry ny vovonana firaisan-kina atao izay ampandanitsika azy tadio tsara fa raha tena miezaka tsika ka tena maneho an'ilay resahako tany am-piandohana Rina hoe vote sanction eo no anehoana ny tsy fankasitrahana izao fitondrana izao dia raha mahazo podrotsika amin'ireo toerana rehetra nandrotsahana azo antenaina fa ho tonga ny amin'ny tanjona ny tolona izay ny fanaovana etsy andaniny
dia manohana moa araka ny teneniko teo ny sekretera jeneraly ny antoko-tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro ao boriboritany fahaefatra numéro 1 dia manentana ny 4e arrondissement rehetra numéro 1 moa no larany zany rehefa mijery an'ilay bulletin ianao dia aza mierikerika fa dia leo ambony indrindra asio x avy hatrany fa zany no mariky ny fandresentsika aza variana mipetrapetraka any an-trano fa ity iraisako amin'ny sekretera jeneraly ny APM teo le hoe tena aoka sika ho sarotiny amin'ny valim-pifidianana amin'ny safiditsika ary aza melana mihitsy tsy misangisangy tsy misangy ho an'ny ao boriboritany fahaefatra tena mahafinaritra ary isaorako manokana eto ireo ekipa ao amin'ny mpanohana namana Rina Randriamasinoro fa tena mipetrapetraka ny azy ny fiofanana sy ireo delege rehetrarehetra ary mihoatra ny ilaina aza ny ankizy tonga nanohana anao an'izany dia tena vonina iady hatramin'ny farany mahazo ny consigne hoe inona ny atao ahafahana manara-maso ny fangalaram-bato rehetra ahafahana ihany koa hoe tena tonga lay zavatra hita tato ny tonga any amin'ny tokony hatongavany amiko izany dia tsisy afa-tsy zavatra tokana ny angatahana amintsika tongava mifidy arotsay numéro 1 ao amin'ny boriboritany fahaefatra Rina Randriamasinoro arotsay mivaton'ny candidat firaisan-kina rehetra manerana n'Antananarivo manerana ny Madagasikara naiza misy dia arotsay zany fa zany no antoky ny fampahombiazana ny tolona nataontsika ary araka le teny teo dia mafisy kokoa hoe rehefa tsy misy firaisan-kina moa dia izao aza mifidy volomboasary fa tena afo nandorony lamba izy ity namana Rina mandeha voalohany ho an'le olona avy any dia efa tonga saina nakaty amintsika ny resahako fa za fantatrao tsy miova loko zany ary tsy miova roviana mihitsy dia tsotra be hoe amin'ny voalohany andeha ataoko hoe tsy fanahiniana ny faharoa mety tsy fahalalana fa raha fantelo ny fahadalana kosa ka fotoana zao anovana hijoroana fa tsy mety tsony ity fitondrana izay tena mampahoro sy mampahatra ny vahoaka malagasy tsakanavaka ity namana Rina farany tena farany mba hiangaviako anao kely fetiny reny amin'ny lady ianao reny mpianakaviana miarabanao sady aloha Lili Ravarala inona ny afatra omenao ny reny sy ny fanetananao ny reny mpianakaviana izay maro anisa mifidy ny vehivavy reny mpianakaviana amin'ity fifidianana ity ho an'ny 4e arrondissement Andrasabato any Rina Randriamasinoro ia alohan'ny resako an'izay dia alefako mialoha fiaravana satria tsy hisy miara-manonja amin'ny alahady ary tsy ho vahiny eto dia tsy adiso ny arahaba sahady ny reny iraisantsika rehetra dia neny Lalao Ravalomanana ao anatin'izany fahatrarana ny fetiny reny 4-24 zany manohana ny candidat Rina Randriamasinoro dia miaraba manokana ihany koa ny Ramatoa Maoly izay vadin'izany candidat zany ao anatin'ny fetiny reny fa ao anatin'ny reny koa moa ny avahan'ny vehivavy amin'ny lehilahy namana Rina ialaky kely dia izao ny vehivavy méticuleuse kokoa tena mahita antsipirian-javatra be dia be ao an-tokantrano ao ary raha misy ny tena mahita ny hirifiry iainana rehefa misy ny tsy fahampiam-bola ao an-trano ao dia ny vehivavy izay ihany no mahafantatra an'izany hoe voavaky ny vola 2 alina dia tsisy famerin-tsony indrariva nefa tsy misy hena akory ny loaka izany hoe ny vehivavy dia manana tongony betsika fa ny vehivavy tena afaka mandinika sy maka fanapakevitra ampisainana satria mahita ny antsipirian'ny fahoriana izay iainany ankonantsika isan'andro satria tsika maro anisany dikan'izany ny vatontsika ny tena anisany isiako ny ngeza be amin'ny vokatry ny fifidianana dia aza variana fotsiny ao an-tokantrano fa fandraisana andraikitra ngeza be ho antsika vehivavy ny fandehanana mifidy kristianina moa Rina dia tiako foana manindry an'ity hoe andao hiombona amin'ny estera dia ny hoe ataoko ahoana no fijery ny loza anjony fireneko fomba hanovatsika zavatra dia ny fandrotsahana ny latsabato hifidy ireo candidat izay maresy le atsika eo anivon'ny firaisan-kina amin'ny alarobia fa ny faharoa manana didingeza be tsika reny mpianakaviana azafady hivavaka ho an'ny firenetsika ary any an-tanako ny rehetra izany isaorantsika Lili Ravarala izay nitondra izay fanazavana sy fanentana izay ambava homana abo mieritreritra isaorana ihany koa ianao izay nanaraka ny fandarana tany rehetra tany fa tena zava-dehibe tokoa izany tapitra ny fandarantsika isaorantsika ihany koa Andriamanitra veloma tokoa